Sehatra ny fahasalamana kosa ho santarina amin'ny alatsinainy ho avy zao hatramin'ny zoma faina amby roapolo ny volana aprily ho avy zao ny herinandro ny fahasalaman'ny renitsy ny zaza amin'ity andehany fa 17 ity dia ampiarahana amin'ny andro afrikanina ho an'ny vaksiny izany fankalazana izany atapitrisany maro no zaza sy reny inona fa azo tombotsoa ao anatin'izy ity. Ataontsika ny vaksiny iarovana ny aina sy isorohana ny fahasembanana. Izay no lohahevitry ny andiany fa 17 ny herinandro ny fahasalaman'ny renitsy ny zaza izay ho tanterahana amin'ny herinandro ambony ary ampiarahana ihany koa amin'ny herinandro afrikanina ho an'ny vaksiny. Misy arak'izany ny fanaovana vaksiny ny zaza sy ny vehivavy bevoka sy ireo rehetra tsy navita izany ara-dalàna hatramin'ny farany any amin'ny toera-tsarodalana sy lavitry ny tobim-pahasalamana raha ny fanazavana izay noentina teny anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Amin'ity moa zany dia atao izay anatsarana misy ireo tanjona ho tratrarina andeha eny anivon'ny vahoaka eny amin'ny ny vahoaka ny piasa ministeran'ny fahasalamana-vahoaka anatratrarana ireny olona izay sa manatona ny tobim-pahasalamana ireny. Misy manerana ny nosy zany mandritry ny herinandro ny tolotra izay omena maimam-poana raha ho an'ny reny sy ho an'ny zazavavy dia ny fanaova vaksiny tétanos. Ny fijerena ny voaka ny fanarahana ny voaka zany izay maria koeto fa tena ilaina dia ilaina tokotra ny reny fitsapana ny vehivavy bevoka reny satria ielana amin'ireo fahavoazana ohatry ny voalaza teo hoe ny faharovitany ny tatavia satria raha ohatra ka hoe vita fijerena ara-dalàna isam-bolana ireny vehivavy reny ary manatona ny toeram-piterana ara-dalàna dia ho foana izany faharovitany ny tatavia zany. Ireo mpiara-miombonantoka dia nanamafy fa manampy hatrany ny ministeran'ny fahasalamana amin'ny hetsika toy izao. Anisan'ny fanampiana hoentina raha ny voalazan'ny solitenan'ny OMS eto amintsika ny eo amin'ny fitehirizana ireo vaksiny, ny fahazahoana ireo vaksiny, ny fampiofanana samihafa raha tsy laza afa-tsy ireo. Marihana fa mandritry herinandro io dia amafisina ireo fanentanana samihafa hipakany amin'ny vondron'olona ifotony mba ahafantarany fa maimaim-poana ny tolotra rehetra eny amin'ny tobim-pahasalamana sy eny amin'ny toerana voatokana amin'izany.